ho amin'izay fifananana afrikanina izay ndraiky ihany fa ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka isatarika dia resy ny ekipan'ny TP Mazembe tamin'isa telonoray ihany koa ny ekipan'ny Fossa Junior FC avy eto Madagasikara itolakandro tany Lubumbashi tany RD Congo tany nandritra ny lalao miverina ny fidinana faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-daka isatarika taranja baolina kitra ty Afrika vokatra zay azo lazaina hoe ratsy ihany na izany ary dia niady ny solotena malagasy tamin'ity fionana tamin'ny ekipa azo sokajiana ho goavana ty Afrika ity teo amin'ny fialan-tsasatra dia mbola rainoray nisa teny amin'ny solaitra be na dia raraka tamin'ny dingana faharoa amin'ny fiadinan'ny tompon-daka isatarika iny ary ny ekipan'ny Fossa Junior dia mbola andeha hanohy ny fifaninanana any amin'ny apahenina amby folondalana bis na ny 16e de finale bis ho amin'ny fiadinan'ny amboaran'ny confédération indray namanamany hoe lalao sakana eo amin'ny dingana apahenina amby folondalana moa ity ataon'ny ekipan'ny Fossa Junior FC ity raha tapitra teo kosa ny dian'ny Knaps Sport amin'izany fiadinan'ny amboaran'ny confédération africaine izany.